Ny epistily ho an'ny Filipianina. Filipianina toko voalohany. Fitarian-teny, fiarahabana ary fisaorana. Filipianina toko voalohany, ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Paoly sy Timoty, mpanompon'ny Kristy Jesosy, mamangy ny olona masina rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny mpitandrina sy ny diakona izay any Filipy. Ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahatsiarovako anareo mandrakariva aho amin'ny fivavahako rehetra ho anareo rehetra, ka mangataka amin'ny fifaliana noho ny firaisanareo hampandroso ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny. Ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-piavy ny andron'i Jesosy Kristy. Fa marina izany fieverako anareo rehetra izany, satria efa mby atao am-poko ianareo, fa piombona ny fahasoavana ananako ianareo rehetra, na amin'ny fifatorako, na amin'ny famaliako hahafatsiny ny filazantsara sy ny fampianarako hahamafiorina azy. Mandresy ny fijaliana ny hafaliana. Filipianina toko voalohany, ny andininy 9 hatramin'ny 10. Fa Andriamanitra ny vavolombeloko fa manana nareo rehetra indrindra aho amin'ny famindram-pony Kristy Jesosy. Ary zao no angatahiko, de ny mbola hitombony fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantaranareo zay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanantsiny ho amin'ny andron'i Kristy ianareo, sady feno ny vokatry ny fahamarinana zay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Ary tiako ho fantatrareo rahalahy fa izay zavatra nanjoahy dia efa tonga fampandrosoana ny filazantsara kosa, ka ao amin'ny Kristy ny fifatorako dia fantatry ny mpiambinandrina rehetra mba amin'ny olona hafa rehetra. Ary ny akabeazan'ny rahalahy dia efa matoky eo amin'ny tompo noho ny fifatorako, ka miasasa kokoa hitory ny tenin'Andriamanitra tsy amin'ny tahotra. Fialonana sy fifandirana aza no hitorian'ny sasany amin'ny Kristy, ary fifaliana kosa ho an'ny sasany. Fitiavana ny an'ny sasany, satria fantany fa voatendry ho mpanafatsiny ny filazantsara aho. Fifampiandaniana kosa no hitorian'ny sasany amin'ny Kristy, fa tsy mba fo madio, ka mihevitra hanampy fahoriana ny fifatorako. Ahoana ary no izy, afa-tsy zao, amin'ny atao rehetra, na amin'ny fiatsaram-belatsia, na amin'ny marina, dia Kristy no toriana, ary mifaly am'izany aho, eny mbola hifaly ihany aho. Miandry ny fanafahana ny apôstôly Paoly. Filipianina toko voalohany, ny andininy 7 hatramin'ny 13. Fa fantatro fa ho tonga famonjenasy zany noho ny fangatahanareo sy ny fanomezana ny fanahin'i Jesosy Kristy, araky ny hahafantatry ny faniriko sy ny fanantenako fa tsy azo enatra aho, na amin'inona na amin'inona. Fa amin'ny fahasaina rehetra, tahaka ny amin'ny mandrakariva, dia ankehitriny koa no hankalazana ny Kristy ao amin'ny tenako, na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Fa Kristy no antony hahavelomako, ary ny fahafatesana no hahazoko tombony. Kanefa raha ny ovelona amin'ny nofo no hahavokarany asako, de tsy hitako zay hofidiko, fa sanganehana eo anelan'izy roa aho, maniry hiala ka ao amin'ny Kristy, satria tsara lavitra zany. Kanefa kosa ny hitoetra eo amin'ny nofo no mahasoa anareo kokoa. Ary satria matoky zany aho, dia fantatro fa hitoetra sy haharitra eo aminareo rehetra aho, hahazonareo fandrosoana sy fifaliana amin'ny finoanareo, mba hitombo noho ny ataoko ny firavoravoanareo ao amin'ny Kristy Jesosy, amin'ny ankanesako aty aminareo indray. Fa hany ataoko, aoka ny fitondrantenanareo ho mendrika ny filazantsara ny Kristy, mba handrenesako ny toetranareo, na ho tonga aho ka hitanareo, na tsy ho tonga. Fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo, ka miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara,
ka tsy ho azo ny fahavalo ampitahorina ianareo na amin'inona na amin'inona fa amin'ireo dia mariky ny fahaverezany zany nefa mariky ny famonjena anareo kosa sady avy amin'Andriamanitra fa ianareo efa nomena noho ny any Kristy tsy ny hino azy ihany fa ny hiharam-pahoriana koa noho ny aminy dia manana zany ady zany ianareo izay hitanareo teo amiko sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny. Masina no me derá ila ijai ni fiada nana fahatizau no ni fatsarani tenu vuai ni nilani cha eu tu putsu sarumediu no itahini hansikia izau Sanjatu kuwazinira amini fufalira futuku Vanahina ipitera anau Rilai maheri silai mefiti Ni funali nitukia minau Mandrakizawarimba uturi Faswavana herifa hatsarana Watambachamba hitari nanai Kanifianguna na miaji matuki Ilai uwa